fiaignako taloha zany tena tsy nahafantatsy fianaragna zao ty anako. Ny ataonay rehefa manao sehatra mahasoa dia fifanankalozan-kevitra amin'ireny ny fomba fitaizana ny sasa mba foeriny mody agny tokantrano. Misy sehatra mpivelarany efatra ny fomba fitaizana sasa, vatana sesika, saina mampahalalana, fitenenana serasera ary ny mahasisiasy ny sasa. Ny voatsy mizay zany ty anako na fa manao sehatra mahasoa azy zahay mianatsy aby henany eo le mahay mihira, mahay manoratsy, mihisama rano avy an-tanagna ao, mihisama manao laboly, mahalala madio, manasa tagnagna re le manasa tagna eo, manasa maso. Efa nahazo fanentanana tamin'ny reny mavitrika igny zao, dia zao dia mahay miresaka miaraka amin'ny zanako, dia magnano angano amin'ny zanako, dia mahay mampilalao. Dia mikilalo zaza ampilaloviko anjare zany dia sy kilalo araka agny fa bôlibôly dia resaka sivonivony io. Magnano sivonivony zany zareo dia avelako zareo zany milalao dia na zaho aza miaragna aminjareo hitako. Gnahy zany dia tena mazoto namonjy sehatra mahasoa dia mampianatra fiesika ny zazakely reo dia miresaka aminay zareo hoe ampianarana milalao ny zaza rehefa tonga ny tokantrano. Dia mamboasa tokoa gnahy satria samy mahatakasa vola mividy dia mamboasa kilalao ny zaza gnahy, kiomby, sarety, baolina, rety kilalao ny zaza aby dia mba mampiatra gnahy sy avy aty tokantrano. Dia rehefa misy zany asa ataonao dia menana azy hoe kilalao dia afaka miregnina i. Dia rehefa gnao zany efa bizaka hoe mandeha miasa dia afaka miregnina miaraka amin'ny zaza io koa gnao. Ny fivoaran-saigna zareo no tena hitako misy. Tena faly be mahafinaritra zareo be zany miara-miresaka aminay. Mivoatsy zany miovana hotiny fitondrasako azy taloha ty fitondrasako azy henany zao. Ty raha hiriako ama zany tena tiako hiavotsy reky, hiakatsy ambony, hiavotsy hivoatsy.